Faly tavana amintsika ny tokantany indray amin'izao aliny alahady faraka amin'ny 20 volana septambra izao tonga eto amin'ny fandarana mahery ianao manasanao anaraka izany hatramin'ny farany indray ary horesantsika ny mbola kitra ny mbola lavalava horesana be dia be ihany koa ny taranjake boksina amin'ity androany ity ny anomboana izany dia ny baolina kitra satria dia niditra tamin'ny dingan'ny ampahefa-dalana tamin'ity Sabotsy ity ny fiadiana ny Amboaran'Analamanga Ligue eo amin'izay taranja zay anisan'ny vokatra nisongadina ary raha tamin'ny andro ny omaly io ny fandresen'ny ekipan'ny Tana Formation ny ekipan'ny ELGECO PLUS fandresena tamin'ny isa ronoray izay fandresena ihany koa izany namerina indray ity ekipa ity atao amin'ny lalan'ny fandresena izany rehefa lavo nandritra ny fiadiana ny tompony ambaran'i Madagasikara izy ireo tamin'ny herinandro iny ny fanadininy mikasika izay ary. Vokatra nisongadina indrindra tamin'ny dingan'ny ampahefa-dalana fiadianan'ny Amboaran'Analamanga taranja baolina kitra nataony Sabotsy teo tetsy kianjan'i Mahamasina nandresen'ny ekipan'ny Tana Formation miakanjo mavo tamin'ny isa rono iray ny ekipan'ny ELGECO PLUS. Ny ekipan'ny Perron nanokatra ny isa rehefa namono teny milor vodilaran'ny ELGECO PLUS. Nosalain'ny Nojo anefa izany vao nandeha 10 minitra monja amin'ny fidirana faharoa. Tany amin'ny minitra faha-valopolo kosa vao natafiditra ny baolina faharoa ny ekipany ka nibatan'ny fandreseny Lanto kapiteny ny Tana Formation. Tsikaritra tamin'ity lalao ity fa somary niafiafy ny mpilalao an'ny Rosy Kareka noho izy ireo mbola andeha hiatrika fiojina faharoa amin'ny fiadianan'ny tompon-daka Madagasikara ny Mahamasina amin'ny herinandro aviny. Tetsy ankilan'izay dia nilalao malalaka ny ekipan'ny Tana Formation noho izy ireo tsy manana fifaninana natao intsony ankoatran'ity fiadiana ny Amboaran'Analamanga ity. Ny aloha izay dia lavo ny ekipan'ny AS-ADMA miakanjo maitso tamin'ny isa 3-0 ny ekipan'ny Mama FC. Teo Pelatsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 2-0 ny ekipan'ny Seranam-piaramanidina. Ankoatr'izay dia resin'ny ekipan'ny Kolasy tamin'ny isa 2-0 ny ekipan'ny FC CAI. Mbola tamin'io isa tokony io ihany koa no nivoan'ny ekipan'ny amin'ny ho mpandresina anoloana ny ekipan'ny STK Kadimbahoaka teo amin'ny lalao voalohany.